Fatsarovy fa ny olona zay resy lahatra reo amin'ny fanazavana reo dia olona anankiray avitra mifanahiny zay le izy avitra mifanahiny dia namanareo izy raha ohatra resinareo lahatra fa matonareo mitsoaka dia dina moa zany zavatra fopla ninonareo zavatra tsy voafenareo zavatra inonareo zavatra tsy hainareo zavatra inonareo fa minomino be fatany fotsiny nareo matonareo mitsoaka. Salama salame. Teoria avy moa reto le hoe isaky ny mangataka ino moa zany mangataka adihevitra amin'ny kristianina zany de miala-pahafoana ny kristianina milaza fa hoe aza miady hevitra amin'olona tsy mino. Tsy haiko na avy aiza le théorie avy aiza zay fomba zay hoe indrindra raha ohatra hoe olo-tsotra mantsy hoe mpino tsotra de hoe mety tsy voafeny ny baiboly na tsy voafeny le zavatra ivavahany na tsy hainy le zavatra fivavahany fa misy pasteur misy olona miseho mahay baiboly miseho mahay fivavahana ohatra ny kahany Romile katolika io de rehefa zareo miresaka de tena manany marina be ainy daholo io rehetrarehetra io manana fahalalana amin'ny baiboly izy aintsenjery io manana fahalalana mikasika tantara izy mikasika ny taloha de magaga rehefa angatanao débat reny olo reny de mitady fika foana miala-pahafoana fialanam-paly izy mody miteny le Romile hoe izy zao mila olona manana diplôme na thèse na recherche hoe ny olona nandalina zany mila proof izy fa olona mahay no miresaka aminy zay vao anao izy zay le fandehany zavatra nysoratanao satria zany angataka débat taminy de inona moa ny dikany angatahany eny zany ozy izy amizay ohatra izy sao de ambany loatra le niveau le adversaire ka le adversaire mato mangataka anao débat aminao de misy zavatra atokisana ao zay sa tsy azo atao koa ny misozy adversaire ohatra ny nahazo any Paul Rabar iny fa ny tena marina fialana-paly izy mitsatsaka ny kristiana raha vao misy olo le ady hevitra tsatsaka de eo moa zany manao commentaire daoliny akaman'ny Romile hoe ikoto ina moa zava-patatro koto amin'ny fivavahana ina moa zava-patatro koto amin'ny resaka baiboly de zao de efa tsy mety zay raha ohatra kristianina ianao tsy manana lalana mihitsy ianao ny itompo teny fantatra amin'ny zavatra fantatry ny anankiray tsy azo atao ny mitsara olona tsy azo atao ny manambany olona hoe ina zava-patany amin'ny ihany sady ny tsy fahafantarana baiboly aveo no midika fa ino zany fa tsy mahafantatra mikasika fivavahana le olona de tonga de ambaniny zareo zany hoe ina moa zava-patany koto zay ray de ao koa miteny hoe ikoto olona manao lohamboty fotsiny tsy azo atao koa zany raha tena kristianina ianao tsy manana lalana hitsaratsara olona i Jesosy rery ihany no afaka mitsara tsy mahafantatra ny ao andohan'ny olona fa raha ohatra hoe nisy test baiboly no natao de am'izay fotoan'izay de hoe le ry tsy afaka tsy nahazo moyenne le ry tam'le test mikasika baiboly fa le tsisy test fa am'izao fotsiny de zay le mabadin'le olona tsy fantatra olona tsy ary niresaka taminao na olona niresaka taminao raha mbola tsy afaka mitompo teny fantatra anao hoe tsy mahay le olona na ambanina anao le olona tsy azo atao zany. Règle numéro 1 ina moa zany tokony anana kristianina aza manambany olona aza misozy de règle numéro 2 aza atao mihitsy ny mitsoka raha vao misy olona zany ina moa zany mangataka fanazavana matonga ny olona sasany tsy mino
matoa ohatra anatony tsy mino de satria tsy maharipototra le zavatra tantarainareo na tsy manana information izy na tsy manana fahalalana izy zay mahatonga anazy tsy mino ka raha ohatra izy magnataka adihevitra aminareo de mba te andresy lahatra tena koa izy hoe marina ny zavatra lazay amin'ny baiboly na ohatra zany zay ngely izy inona moa ny tanjona ny adihevitra de ho anay tsy mino de sao de mba ho mino any zay farany tanjona anareo mino raha manao adihevitra nareo de anamafy finoanareo fa raha ohatra ka tsy manamafy finoanareo le adihevitra dikan'izay inona moa zany fopla le zavatra inoanareo de miteny hoe samy manana zavatra inono io aza miadihevitra mikasika zany diso be zany asa théorie avy aiza ho azavaiko rehefa avy eo de avy eo le ty le mitsoka olona ty tsy zany ny kristianina ry zareo tsy zany satria Jesosy de nampianatra anareo tsy mitsoka 12 taona fotsiny Jesosy de nakany amin'ny tempoly isan-taona moa zany ny fomba ny iza moa ray aman-dreny Jesosy Marie sy Josefa de makany Jerusalem manao pèlerinage de tamin'ny fotoana io tsy hita Jesosy tsy hita Jesosy nitadiavina anatin'ny 3 andro natahotra ka Jesosy nieno tary amin'ny tempoly satria inona nataony tany de nifampitsako tamin'ny zareo fariseo sy ny mpanoradalàna sy fariseo nifampitsako tamin'ny Jesosy tamin'ny resaka débat mikasika resaka fivavahana ary noanohan'i Jesosy de maty olodolona rehetra hoe ary kaibe le bandy kely ty tena manana fahalalana be fa ao manina mahatonga an'izany matololo ny olona rehefa matololo ny olona raha matololo aminareo le olona na matololo za matololo aminareo na zay le tsy mpino resatra matololo aminareo lasa hivavaka zay inona moa ny tanjonareo fa ka tsy te ampitombo ny mpiara-mivavaka aminareo ampitombo ny mpino mba tsy ho very le olona tsy mahafantatra ianareo zany itsoahana indray le olona tsy mahafantatra de avelanareo very any nefa tsy zay mihitsy ndraikitra ny kristianina fa matoy Jesosy nampiseho an'iny hoe niady hevitra tamin'ny fariseo niady hevitra amin'ny mpanoradalàna dikan'izany ilaina le miady hevitra zay ny nataon'i Jesosy nareo velona loatra reo tsy zava-patanareo mihitsy ny fampianarana avy amin'ny Jesosy de nareo manao fatany fa zay le izy ary Jesosy koa raha nifandona tamin'ny Satana niady hevitra tamin'ny Satana nitesta anazy hoe raha tena enjalina de ovay mofo vato zao ialahy nona be ovay de mifaniny Jesosy hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olombelona dikan'izany na Jesosy tany anefitra niaraka tamin'ny Satana na Jesosy tany amin'ny tempoly niady hevitra tamin'ny iza moa ny mpanoradalàna sy ny fariseo de mampiseho Jesosy fa tsy tokony hitsokana na ny devoly na ny olona hafa tsy mitovy hevitra aminao tsy tokony hitsoka ianao raha tena kristianina raha tena manam-pinoana ianao na raha tena voafenao zavatra inononao de tsy tokony hitsoka ianao fa nareo kristianina reo de manaonao fatany tsy zava-patanareo le resaka le fivavahana de tsoahana le olona hoe aza miresaka amin'iny de tsy haiko na viaza koa moa zany ny aviany le ina moa le théorie hoe finoana zany tsy azo idina hevitra ahoana moa finoana ary d'ailleurs tsy resaka finoana no edoky hevitra amin'ny izy moa inareo fa le zalahy le Romile le niteny hoe 25 décembre no teraka Kristy zany tsy resaka finoana zany fa resaka fait historique misy fait historique zany mety samy manana proof manana ny inona moa zany élément azo entina amin'ny débat anaprofona fa za manana proof sy ny document rehetrrehetra hoentiko milaza fa tsy 25 décembre nateraka an Jesosy de zay no saika ediko hevitra aminazy satria izy mitombo teny fantatra izy amin'ny zavatra fantany mitombo teny fantatra izy amin'ny zavatra ainy ka tsara miady hevitra raha resy moa zako vao maika tsara tena zay zay nge ny mahasamy hafa nay aminareo mpivavaka zay tsy mpivavaka vonona ny ady hevitra foana zay tsy mpivavaka vonona ny andray ny hevitry ny sasany zay tsy mpivavaka vonona no horesana lahatra fa tsy zay tsy mpivavaka tsy ohatra nareo mino fotsiny ihany bado be zany hoe mino fotsiny ihany mino fotsiny ihany de hoe io finoana zavatra tsy fantatrao ve
zavatra diso ve nihitanao zao hoe tsy teraka tamin'ny 25 décembre Jesosy de mbola inonao ihany fa hoe teraka de zay ny abadona zay zavatra zay ary fatahoranareo an'izay abadonareo zay mahatonga anareo mitsoka liadievitra amin'olona fa tsarovy fa ny olona zay resy lahatra reo amin'ny fanazavanareo de olona anankiray avitra mifanahiny zay le izy avitra mifanahiny de namanareo izy raha ohatra resinareo lahatra fa mahatonareo mitsoka de dina moa zany zavatra fopla ny inonareo zavatra tsy voafenareo zavatra inonareo zavatra tsy hainareo zavatra inonareo fa minomino be fatany fotsiny nareo mahatonareo mitsoka zany le fandehan'le izy ka tsy haiko nataiza ao anaty bebolo ve misoratra an'izany hoe finoana tsy azo adikevitra na hoe aza miady hevitra amin'ny olona tsy mino zay daholo soratan'ny olona ny commentaire bady be daholo ny olona de hoe aza miresaka amin'ireny aza miady hevitra amin'ireny aza miady hevitra amin'ny olona tsy mino zay olony teo fa nitavatra tena olona ange de zao hoe rehefa nareo kristianina mivazavaza mitatatata ina moa zany mitory eny atsena zay andeha vidy anana no torinareo teny ao an-trano zay matoritory tongonareo mandondona hitory teny avy eo anaty taxi brosy zay anaty bus zay mbola tory tena alefanareo amin'ny radio tenareo zay ino ny zavatra teninareo fa raha vao mamangataka zay hoe mba iresaka fa mino moa zay tsy mahazo miresaka fa mino moa zay tsy mahazo mamaly mino moa zay tsy afaka manazavana mitondra ny hevitray fa nareo mitory teninareo de teny tsy valina zany le tory teny teny tsy vahinareo afaka mitatataty isan'andro fa vo zay miresaka ikoto mpanera tsy lafavara ikoto devolo ikoto antikrist ikoto olona tsy manjary raha vo zay no mamoaka ny hevitray de zay no abadona promax ho an'ny kristianina tadiaviny zareo sens unique foana o zareo zany miala amin'ny baiboly izy de mitory anaty baiboly zao de enao zany raha vo manangatara anao mba iresaka de za tsy miresaka amin'la satria finoana zany tsy adikevitra za tsy miresaka amin'la satria la demony za tsy miresaka la satria la tsy zavatra patalala fa ila misy zava-patalala afaka mitory teny la afaka miteny zay teneny la fa rehefa zay no manohitra ny zavatra-teneny la de eo la no mitsoka ny tena marina tsy hoe tsy te hiresaka amiko ny kristiana tsy te resaka amiko raha te ady hevitra amiko na le ny pasteur Marc fahinina amby folo isan'andro mitatatata amin'ny vidéo isan'andro mitatatata olo lefa resy lahatra no lefa kristianina ihany mitatatany eo fa raha vo olo ohatranay itony tsy sahany satria dikan'izany zany zavatra fopla io ampianarana isan'andro de raha vo discutenao de déstabiliser izy zavatra lainga mitantaraina aman'olona mba toy tsy samy resaka am'le olona rehefa avy eo de tadiavina zany de hoe sens unique zany izy mitondra le baiboly de manazava amin'ny olona hoe zao de raha vao amaly le olona ohatrany tsy mazava zany ohatrany tsy mitombona zany ohatrany fopla zany teninao zany ohatrany angano be zany teninao zany de eo am'izay tsy mahita tao tsy mahita valy izy de mitsoka izy de mitona za tsy miresaka aminareo maninona la miresaka amin'ny rehetrarehetra maninona la mitory teny de maninona ny olona tsy afaka mamaly zay nge le izy fa raha ohatra ka zavatra mahafinaritra nge le ady hevitra tsisy zavatra mahafinaritra ohatra nataon'i Jesosy mipetraka miady hevitra amin'ny fariseo miady hevitra amin'ny mpanora-dalàna ny mpisorona be sy ny levita Jesosy mipetraka miady hevitra izy tany amin'ny tempoly exemple tokony alahanareo zany ho manino Jesosy manao débat manao invité du jour Jesosy de tokony zany raisinareo fa tsy hoe Jesosy ve miady hevitra amin'olona de nareo kristianina mitsoka rehefa misy olo ady hevitra aminareo tsy degany be ny zavatra ataonareo degany ka zay le izy raha mizavo nanao débat ka ohatra bady be alazan'izy reo tsy zavatra fatako de aloha afabaraka io sady tsy mampaninanao tamio raha ohatra ka misy zavatra tsy fantatro kosa ve ampafantarinareo ka tsy zay ny zavatra tsara zay no culture générale zay ny olona intelligent ohatrany koto miezaka inao zany manadiady ny zavatra tsy fantatra tsy enao kory tsy Jesosy ka hoe fantatro daholo rehetrarehetra be de be ny zavatra tsy fantatro ka zay le manitikitika anao zay zavatra tsy azonao zay no adiadinao mety mandresy lahatra anao zay ino ary mety andresy lahatra anao zay tsy ino satria matoanao tsy mintsony de zavatra débile mitantarain'ny olona ao anaty baiboly
zay le izy karaha manasany ireo milina katolika ihany na manasany olona hafa fanao débat amiko fa zay aza tantarana angano tantarana langano zay de efa visa tsy mahazo miteny akosay sura lizy sura zany ho anareo fa rehetrarehetra fa inona moa zany ny fampianaran'i Jesosy de zay miady hevitra na manolana na satana ary mbola resan'i Jesosy fa tsy nareo mitsoaka satria nareo tsy manam-pinoana satria nareo tsy vodim-pinoana satria nareo tsy fantanareo zavatra inonareo sura daholo